Mbola iandriamatotra Kristian ihany no notendreny Andradjoelina ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta hiara-iasa aminy amin'ity 5 taona manaraka ity. Ny fanapa-kevitra izay noraisiko fa dia Andriamatoa Tsay Christian no iandraikitra. Fa mba ina loatra no tsy afoizany Andradjoelina an'ity Premier Ministre Tsay Christian ity. Nizara maromaro ny reaksion'olona taorinina nendrena ny Tsay Christian indray ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Tao ireo izay tsy de taitra firina ny loana ny fanendrena n'ity Premier Ministre ity. Satria efa fantapantatra ihany Tsay Christian ho apetraka eo. Tao kosa ireo izay nametra-panontaniana fa ngatsy efa nahazo motion de censure ity Premier Ministre ity. Tao kosa ireo nametraka fanontaniana izay manitikitika azy ireo hoe mba manana vady ve ity Premier Ministre Tsay Christian ity. Ndao voabasantsika ireo teboka vitsivitsy ireo. Tamin'ny fomba ofisialy no nanambarany Andry Nirina Rajoelina ny fanapa-keviny fa iandriamatoa Tsay Christian no tendreny indray mandeha ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta hiara-iasa aminy amin'ity fotoam-piasana manaraka ity. Tandremo sao dia diso fieritreritry isika ireny fanapa-kevitra ireny ho iandriamatoa Andry Rajoelina dia natao tamin'ny-pahendrena ary natao tamin'ny fandiniana lalina ary tampitoniana. Ka rehefa nandinika sy namakafaka ny tenako, izy telo mianakireo dia samy manana ny fahaiza-manao daholo. Ao ny afaka ametrahana ny fatokisana. Ny fatokisana izany moa ny loyauté ho ia dia zavatra tena sarotra ankehitriny. Satria ny olona izay nomena fatokisana dia matetika mivady belirano. Noho izany zany loyauté izany dia zavatra masina sy sarobidy loatra amiko. Ka rehefa nandinika sy namakafaka dia ambarako ary amin'ny fomba ofisialy androany ny fanapa-kevitra izay noraisiko fa dia Andriamatoa Tsay Christian no iandraikitra ny toerana maha-Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Fa inona marina ny antony no mbola nanendrena indray an'ity Premier Ministre Tsay Christian ity. Mialoana maletsika an'izany dia ndao valiana aloha ny fanontaniana izay manitikitika ny mpikirakira tambazoaserasera hoe manana vady ve Premier Ministre Tsay Christian ity. Tsy menatsiny izy ireo manontany an'izany satria tsy hita ao anatin'ny tambazoaserasera mihitsy ny vadin'ny Tsay Christian. Ny ankabetsahan'ny sarin'ity Premier Ministre Tsay Christian ity dia miaraka amin'ny Andradjoelina, miaraka amin'ny mpiara-miasa, miaraka amin'ny ministra, miaraka amin'ny solombavambahoaka sy ny maro hafa. Hany ka miteraka ny fanontaniana hoe manambady ve ity Premier Ministre ity sa hoe mandeha seul. Izay atao amin'ny chaîne roatelo dia nanao recherche ihany mba hamalina ny fanontaniana izay manitikitika ny maro ary maro ihany koa ny tsy mahalala an'izany. Rehefa natao ny fanadiadiana dia toy izao ny résultat avy tao amin'ny Google. Amin'ny fomba ofisialy no anambarantsika fa manana vady i Premier Ministre Tsay Christian. Profon'izany ity article ny publien'izy ireo tao amin'ny primature ny fiandidian'ny Premier Ministre ity. Mitondra ny lohateny hoe fiarabana ny Premier Ministre sy ny ramatoa vadiny. Raha mijery ankaiky ity article ity isika dia ny zavatra roa ny tsikaritra. Ny voalohany, samby manao cache-bouche i Premier Ministre sy ny vadiny ary tsy fantatra ny tarian'ity ramatoa ity ka hatramin'ny fotoana itenenantsika izao. Ny faharoa, tsy hita ao anatin'ity article ity ny anaran'ny ramatoa vadin'ny Premier Ministre Tsay Christian. Zay ihany ny information voangonay mahakasika ny ramatoa vadin'ny Premier Ministre Tsay Christian. Ndao iverenantsika inona marina ny antony mbola nosafidiny Andradjoelina any Tsay Christian ho Premier Ministre indray. Ny antony voalohany dia zao. Premier Ministre Tsay Christian dia olona tena mahay miara-miasa amin'ny Andradjoelina. Faharoa, Premier Ministre Tsay Christian dia olona tsy mivadibadika ary tsy mivadika amin'ny Andradjoelina mihitsy. Fahatelo, izy dia olona efa zadra raha ary mahay ny fampandehanandraha raha eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary efa mahafantatra tsara ny fomba fiasan'ny Andradjoelina amin'ny afainganam-pandeha amin'ny fampandrosoana. Ao ny afaka ametrahana ny fatokisana.
Ny fatokisan'izany moa ny loyauté ho iaho dia zavatra tena sarotra ankehitriny satria ny olona zay nomena fatokisana dia matetika mivadibily rano. Noho izany zany loyauté izany dia zavatra masina sy sarobidy loatra amiko. Fa dia Andriamatoa tsay Kristian efa mahafantatra ny fomba fiasako izy. Noho izany dia olona afaka nametrahantsika ny fatokisana izy ary mino sy manantena aho fa ametraka fomba fiasa vaovao izy ary hoentitra sy tsy andefitra amin'ny sakana rehetra mety ampiraikitra ny fampandrosoana satria mila vokatra aingana sy azo tsapahitanana ihany koa ny vahoaka malagasy. Tsy ny androla hanao fanamariana mahakasika ny fanendrena indray any Premier Ministre Tsay Christian i Andriamatoa Andry Rajoelina fa izy tenany mihitsy no nilaza fa tsy dia tia miala amin'ny mahazatra. Izany hoe raha lazaina fomba hafa dia zao i Andry Nirina Rajoelina dia anisan'ny filoham-pirenena izay tsy niovaova Premier Ministre mihitsy nandritra ny fitondrany satria tiany loatra ny fiarah-miasa miaraka amin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa Tsay Christian. Tiako ambara aminareo dia izao no filoham-pirenena tsy nanova Premier Ministre nandritra ny mandako iray manontolo. Misy antony ary inoky ihany koa fa ny fahazahoana ny majorité amin'ny fifidianana manaraka no ahafahantsika mamaritra sy mametraka olona mety efa voaofana afaka hitarika sy hitondrantsika amin'izany fiovana vaovao izany. Nandritra ny lahateny nataony Andry Rajoelina tamin'ny fanendrena indray mandeha any Tsay Christian ho Premier Ministre dia nampatsiahy ny anjara andraiky ny Premier Ministre Tsay Christian ny zavatra andrasan'ny filoham-pirenena sy ny vahoaka malagasy aminy toy ny ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny fahantrana. Ny zavatra tsikaritra nefa tamin'ny ity fitondran'ny Premier Ministre Tsay Christian sy Andry Nirina Rajoelina ity anisan'ny be skandala indrindra raha resaka kolikoly no resana. Laza vitsivitsy sika toy ny affaire bombo susety sy ny romivosy, ny volamena tao amin'ny fitoerany lasa vy, ny volamena aondrana maro samihafa izay tratra nefa tsy misy tohiny. Dia Premier Ministre Tsay Christian no teo amin'ny toerana ary Andry Nirina Rajoelina no filoham-pirenena. Fa mitindray mitoraka ity dia andrasan'ny filoham-pirenena ary andrasan'ny vahoaka malagasy ny hiadian'ny Premier Ministre Tsay Christian amin'ny kolikoly amin'ny ity fitondrana manaraka ity. Ny zavatra andrasantsika amin'ny Premier Ministre dia ny fanafanganana ny raharaham-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly izay no tsy maintsy masona voalohany na io eo anivon'ny androm-panjakana isatsikajiny na eo anivon'ny ministera sy ireo sampandraharaha rehetra. Tsy zavatra mora ny ady amin'ny fahantrana sy ny fampandrosoana ity tanindrazana malalatsika ity ka na inona no mety ho sakana dia tsy maintsy atrehantsika ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Araka ny hitantsika eo amin'ny sary io dia hita fa faly ravoravo ireo solombavambahoaka IRD na mivondrona ao anatin'ny antoko politika mapara manoloana ny fanendrena indray mandeha any Premier Ministre Tsay Christian satria ny amin'izy ireo manokana dia Premier Ministre Tsay Christian dia efa zadra raha ary efa mahafantatra tsara ny fiarah-miasa amin'ny Andry Nirina Rajoelina. Afa-po tanteraka tamin'ny asa izay nataon'ny Premier Ministre Tsay Christian izy ireo nandritra ny 5 taona lasa iny. Ankehitriny dia noho izany asa zany i Premier Ministre Tsay Christian ary manantena ny tohizan'ny fampandrosoana izay efa nataony tamin'ny 5 taona lasa ireto solombavambahoaka IRD ireto. Kafaliana tanteraka no iarabanay ny Premier Ministre Tsay Christian tamin'ny fanendrena izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ary makasitraka tanteraka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina zahay satria anisan'ireo olona telo izay natolotra nay solombavambahoaka Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian. Ka heverinay fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka no nanatanterahana an'izany ary nambaran'ny filohan'ny Repoblika raha teo fa ilaina ny olona efa zadra raha amin'ny fitantanana sy fampandehanana ny raharaham-panjakana. Nandritra ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nanararoatra nanao fanambarana sy fampifantarana ny mety toetoetry ny
fanendrenan'ny ministra amin'ity indray mitoraka ity dia mety hafa kely tsy tony mahazatra. Ny zavatra mampiavaka azy dia zao, asaina manao fianianana ny ministra rehetra, indrindra mahakasika ny kolikoly. Tsy vitan'ny fianianana ihany fa arahina sonia. Ny votoatin'ny taratasy anaovana sonia dia zao, raha ohatra ka tratra manao kolikoly dia manaiky ny ametra-pialana ary manaiky ihany koa ho faizina araka ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Ny zavatra anova amin'ny fanendrena ministra amin'ity mandat manaraka ity dia ireo ministra izay andrafitra ny gouvernementa akoatra ny fanaovana test dia anao fianianana fa anatanteraka ny asa ampamarinana ary manaiky fa tsy anao kolikoly, manao sonia avy hatrany eo anatrehany vahoaka malagasy, manao finianana ary manao sonia avy hatrany fa mametra-pelana ary raha vao tsy matateraka ny asany dia tonga dia isorona eo amin'ny toerana maministra anazy zany. Mino afa vitsy ny olona hosa anao ministra satria izay manao kolikoly dia tonga dia ho faizina araka ny lalàna velona. Eto ampamaranana dia zao, notendrenan'ny Rajoelina indray ho Premier ministre lehiben'ny gouvernementa i Andriamatoa Tsai Christian. Tena tsikatra dia tena tiany andry Rajoelina mihitsy ity Premier ministre Tsai Christian ity. Tena mahafinaritra azy ary maminy loatra ny fiara-miasan'izy roalahy. Araka ny fanolazainy moa, Premier ministre Tsai Christian ity dia mahalala tsara ny fomba fiasany andry Rajoelina amin'ny hafainganam-pandehany amin'ny fampandrosoana. Fanontaniana mipetraka ity amin'ny farany dia zao, mba efa nanao bilan ny fiara-miasan'izy roalahy ve i Andry Nirina Rajoelina? Mba efa nametraka fanontaniana hoe aiza ho aiza ny misy an'i Madagasikara amin'ny fotoana resantsika izao? Ny information miparitaka maneran-tany dia Madagasikara dia anisan'ny firenena faharoa nona indrindra eran-tany. Ankehitriny midangana ny vidim-piainana, ny jiro zara raha misy, ny vahoaka malagasy tsy manana rano fisotro madio sy ny maro hafa. Zay ny vidéo tsika androany, azadino s'abonner sy manisy j'aime ny vidéo tsika. Amanaraka indray.